Ravako malala ho ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mamono sy mamelona ny Batisa. Mamono sy mamelona ny Batisa. Hitantsika atao amin'ny mofinainantsika anio. Romana toko fahaenina andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito. Manasongadina fa mamono sy mamelona ny Batisa. Asa raha tsarotsika fa isaky ny manatanteraka ny sakramentan'ny Batisa isika eo amin'ny fiangonana dia misy vavaka atao manao hoe rano mamelombelona ny zavaboary ity ary rano manasa ny loton'ny nofo. Zany hoe rano mamelona kanefa rano mamono. Ary tsy hafa noho izany no asehon'ity mofinaina ity manasongadina fa ny Batisa dia manana anjara asa roa sosony, sady mamono no mamelona ny Batisa. Mamono ny fahotana, mamono ny faharatsiana, tsy maintsy entina miara-maty amin'ny Kristy, ny fahotan'ny zanak'olombelona rehetra ary miara-maty amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny Batisa izy. Izay vao afaka hiaina ny fiainam-baovao izay miaraka amin'ny tompo dia ny fahavelomana izany. Ny hoe mamono dia misy voambolana samihafa ampiasain'ny soratra masina, tahaka ny hoe mandalo amin'ny fahafatesana, tahaka ny hoe izay voalaza eto dia hoe miaraka alevina, tahaka ny hoe izay voalaza eto koa dia hoe nomboana tamin'ny hazo fijaliana, ary ihany koa tsy manompo ny ota intsony. Zany no hevitry ny teny hoe mamono. Etsakilan'izay kosa ny hevitry ny teny hoe mamelona dia entina ilazana ny fahazahoana, ny fahavelomana vaovao ao amin'ny tompo, ny fananany mino, ny fiainam-baovao, ary nahatonga azy olona ateraka indray. Ao amin'ny Batisa zany no hamonona ny maizy azy ny tena ary andraisana ny fihizina vaovao ao amin'ny Batisa, ao amin'ny Jesosy. Nilazan'ny soratra masina azy eto moa dia hoe hiaraka ho manamboninahitra amin'ny Kristy koa. Zany hoe zany foanana ao amin'ny Kristy ny lasa sy ny fahotana ary ny faharatsiana rehetra, ary raisina ao amin'ny Kristy ny fiainana vaovao izay hiainan'ny mino. Mazava zany fa sady mamono no mamelona ny Batisa. Ary zany ilay sary hitantsika ao anatiny ilay hoe rano mamelombelona ny zavaboary ity, ny rano dia mitondra aina, mitondra fahavelomana, fa ny rano koa no amonona ny fahalotona, anadiovana, hitondrana ho any amin'ny fiainana vaovao. Sady mamono arak'izany no mamelona ny Batisa. Riavako malala ao amin'ny tompo, zavatra lehibe no raisina amin'ny alalan'ny Batisa. Mamono ny lasa rehetra, mamono ny ota nolovana rehetra. Ambaran'ny soratra masina fa notorotoroana tamin'ny ota isika, tamin'ny fahotana no nitorotoroana antsika sy nahaterahantsika. Iny izay fahotana nolovana iny no vonon'ny Batisa ka ahatonga antsika olona vaovao ao amin'ny Kristy, ahatonga antsika olona miaina ny fahasoavan'Andriamanitra vaovao. Zany hoe ny Batisa dia mamono ny fahotana fa mamelona antsika amin'ny fahasoava amin'Andriamanitra, ny fahasoavana ao amin'ny Kristy izay manolotra fiainana vaovao ho antsika.
mahereza ry havako, meteza hiara-maty amin'ny Kristy mba hiara-belona aminy indray. Ao amin'ny Batisa no hiainantsika sy ahitantsika mivantana izany. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao zay Jesosy no ny fanekenao hiara-maty aminay, na dia Andriamanitra ary ianao. Andraisanay ny fiainam-baovao sy ny voninahitra izay atafinao ny fiainanay tsiraray avy. Misaotra anao zay Jesosy fa afaka mitondra ireo namanay sy ireo mpiara-belona aminay ho eo anatrehanao mba hahatonga azy ireny hiaina ny fiainana vaovao. Ankehitriny ary dia mametraka feno eo ambany fahasoavanao ity herinandro vaovao ity izahay, ny asa mandrara, ny fianarana ho an'ny mpianatra, ny asa ho an'ny mpiasa, ny fikarakarana samy hafa amin'ny lafiny rehetra, any amin'ny isa-tokantrano no isam-batan'olona, isam-pianakaviana any, apetrakay amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaka izay ho an'ireo izay ho an'ny fitediavana, ny anjara fitediavana ho an'ny tsiraray avy, ireo izay mikely aina fatratra mitady izay ho an'ny izay fiariny, apetrakay ampelantananao, hitsinjo azy ireny ianao araka ny fombanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.